Matetika no mavaivay ny fanakianana hoentin'ny États-Unis ho an'ny mpitondra eto Madagasikara indrindra izao teteza mita izao na dia azy zany dia tsy adinondry zareo amerikanina kosa nefa ny miarahaba sy mirary soa ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fankalazana ny fetim-pirenena izao firarintsoa izay hoentin'ny filoha amerikanina Andriamatoa Barack Obama. Mbola naompa amin'ny filoham-pirenena amerikanina Barack Obama tamin'ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana ny afany ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao akatoko ny fetim-pirenena malagasy izao. Mivaky toy izao ny fiarabana. Faly miarabanareo ny tenako noho natratraranareo ny 4 Jona, daty ahatsiarovana nahazo ny firenenareo fahaleovan-tena. Ao anatin'izao asaramanitry ny fahaleovan-tenanareo izao dia mafisina etona ny fahavononanay hiaro ny foto-kevitra milaza fa anjara tokony ho tandrifo ny vahoaka malagasy ny ianiko ao anatin'ny fitondrana voafidim-bahoaka tamin'ny fomba demokratika ary ny fanajana ny zon'olombelona sy ny fanjakana tandalana. Mijoro eo an'ila ny vahoaka malagasy États-Unis amin'izao vanim-potoana manandanja izao ary manantena fa tsy ho ela dia ho tafaverina eto soamantsara ny fanjakana demokratika. Ankoatr'izay, momba ny fivorian'ny GIC atao atsy Addis Abeba dia tonga androany any Etiopia renivohitry Addis Abeba mpiara-ekitra amerikanina Andriamatoa Eric Ong. Isolo tenan'ny États-Unis ao amin'ilay fivorian'ny vondrona afrikanina GIC mikasika ny krisy politika eto Madagasikara izay atao rapitso ny tenany. Fanindroa izao no nandraisan'ny diplomaty ambony amerikanina miasa eto Madagasikara anjara amin'ny fivorian'ny GIC toy izao. Tamin'ny Desambra 2024 ny voalohany taorian'ny fanaovan-tsony ny tondrozotra ny Irana tamin'ny SADC.